vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akira Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 2:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akira Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akira Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 2:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akira Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifenina lehibe indray na lasana vamalala no eona amintsika era-baratsika tsirairay avy amin'izao fotoana an'io izao fotoana mamy izay afahantsika miaraka amin'ny fampahiretoreo amin'ny alalan'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay nanao fandarana Andramoka izaho ny Akira Radio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia manana fiadana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratr'azo eto androany ny tanàn'Andriamanitra ny kasika antsika rehetrarehetra, ary teteny aminao koa hoe tsy kisendrasena natongavanao teto raha androany no miaraka aminay fa tena misy raha ilan'ny tompo anao, resy lahatra amin'izany ary avana malala ka mba hararotsy izay fotoana izay mba mety piondalana iandrasan'Andriamanitra anao izao fotoana eto androany izao mba ahafahany miteny aminao tadidio fa izany mosesy izany rehefa na roy memy anankiray fotsiny nitany ny rehatra mijery an'izay no nampiovan'ny fiainany. Ohatrany miklike kely an'io fotsiny izany zay no nampiovan'ny fiainany piondalana. Afaka mizape an'inony ianao, afaka nandalo fotsiny an'iny mosesy fa mety anjanonao mpiandro mandrakizay. Fa ianao raha tonga eto androany tsy kisendrasendra ny ahitanao an'ity fandarana ity, takan'ireo olona rehetrarehetra izay hitanao io. Izany daholo ny etomboantsika rehetrarehetra eto nahita indre mandeha ary ny nanararoatra an'izay fotoana izay ka dia za matokony sy fa hanararoatra an'izay fotoana izay ianao fa ifampaheritsika ary tsy vitany ifampahery androany ihany fa mety hitondra anao any amin'ny fiainana vaovao mihitsy izany zavatra renesinao eto androany, ny tenin'Andriamanitra fampaheresana izay renesinao aminao eto androany ka dia tonga soa arabaina manokana nareo izay vao androany vao tonga eto, dia arabaina manokana koa nareo izay efa tonga eto foana androany. Niditra voalohany teto androany ny izay niditra voalohany moa dia mena tsodrano mahafinaritra be ka nambiny Tsomakirina niditra voalohany teto androany dia mena tsodrano izy miaraka aminareo any Koweït rehetrarehetra, Arabia Saodita, Chine, Madagasikara ary any Oman ka ity nitsodranonao raha navavy Makirina. Isaia 4:22-2, Isaia 4:22-2 izay mivaky izao minaran'i Jesosy. Fa Jehovah mindra fo amin'ny Jakobo ary mbola hifidy an'i Israely indray ka hamponina azy ao amin'ny taniny ary ny vahiny hikambana aminy ary ny taranak'i Jakobo ro namany. Dia haka azy ny firenena ka hanaritra azy ody ary ny taranak'Israely hanana azy ho ankizy lahy sy ankizy vavy ao amin'ny tanin'i Jehovah. Dia ho tonga mpamabo izay nambabo azy izy ary hampanompo izay nampahory azy. Hivadika izany ny globe raha navavy Makirina. Izay ny dikan'izany teny izany satria Andriamanitra momba anao hitantana anao hikarakara anao tsy hamelanao irery ary ampitsimbadika ny fiainanao izy. Halleluja. Ampitsimbadika amin'ilay tsara raiso fa ho anao izany tsodrano izany. Makirina Koweït narakaraka azy tao tiana rakoto arzaka eto France, tiana sri coco Chine, Jesosy noery Koweït Emi manambotso France, Marie-Jo États-Unis, Loblitina France,
Tsiramboaramiel France na Chimie Koweïty, Fabiola Koweïty, Aritra Corinne tsy tadidiko Aritra Corinne Chine moa sa France sa tsy tadidiko dia alako tsiny indrindra. Aritra Corinne, Angelina Diamant Chine, Marie-Angela Oman, Erika Rak France, Bertsava Koweïty, Lazana Sylvie Koweïty, Marie Hortensine Koweïty, tonga soa Artisanat de Madagascar France, Mario Lali Koweïty, Erika Rak France, Miria Randriamalala Madagascar, Wergina SK mety Koweïty angamba zany dia tsatotsatoka raha mba namarina. Tonga soa zay avy nitanao teto ao koa i Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Ajaska Patiti France, tonga soa iza koa fambeazana fitahina Madagasikara, alleluia, io fambeazana fitahina. Andandry France, tonga soa ihany koa Angelerina Rodriguez, Arabie Saoudite, alleluia. Ranosy Olga Koweïty, Sandola Koweïty, Mampionina France, dia tonga soa ihany koa Ajatomona Allemagne, tahiny tompo ihany koa Mario Lali Koweïty, ay Koweïty izy na tsatoka zany Wergina le Koweïty teo Wergina SK eny rehefa vao anarinao ohatray dia fatapatatra any hoe Koweïty dia fatapatatra koa avy any avaratra olona io mety andapa na sa tsy marina zany Mario Lali. Gina Randrenasolo Koweïty, tonga soa misaotra Wergina SK aloha SK ny itsonanao ohatra le fianarana any Antananarivo zay. Boutsilda Koweïty, tonga soa ihany koa zay daholo angamba no mbola voatonona teo daholo tsika menakavy ialana tsiny raha somary misy latsaka kely any ambadimbadika any. Tonga soa tsika menakavy dia mahereza dia tahiny tompo maharetatra mpahady ilay sasany hoe raha tsika eto dia raha tsika mifampahery androany hivavaka fanombohana ranabavintsika Bartel any Madagasikara. Hitondra tenin'Andriamanitra ranabavintsika Suzelle any Suisse ary nitondratsika ao anaty vavaka ho an'ny firenena ranabavy aina eto France, alleluia. Ndao aloha tonga dia tombokontsika zay hitody raha ony soa tahiny Jesosy dia zay tahiny Jesosy. Tompo ranabavy Bartel tonga dia hanao avy hatrany ny fitenenana, alleluia. Andraso aloha. Alleluia, ranabavy Bartel io koa Ida Rosmina, tonga soa Ida Rosmina, Mario Lalia, Ida Rosmina moa eto France, tonga soa dia andao aby metsika fitenenana Bartel hanao amin'ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy sika mianakavy tafavory eto. Eny aravana dia mbola raisiko voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary fifaliana lehibe ho ahy ny mbola nahafahako indray mitondra izao vavaka fanombohana amin'ny vavaka fiambenana izao. Dia manasa antsika rehetra ary aho mba hanondroka ny lohantsika eo anatrehan'Andriamanitra hametraka izao fotoana izao eo am-pelantanan'ilay Andriamanitra raintsika be fitiavana. Ry Andriamanitra rainay be fitiavana indrindro, velom-pisaorana anao izahay satria mbola tafavory eto noho ny fitantananao sy ny famindramponao aminay. Ianao tokoa Andriamanitra no nitantana anay tamin'ity tontolo andro ity. Tsapanay teo amin'ny fiainanay iray io, fa teo foana ianao tamin'izay rehetra nataonay androany. Koa dia mankasitraka anao izahay, mankatelina anao. Dia apetraka ifenao am-pelantananao ary tompo izao fotoana izao. Apetraka aminao hatramin'ny connexionnay Andriamanitra. Ny fitaovana rehetra izay ampiasaina hampita izao vavaka izao. Ny hatrany amin'ny pastera, ny ordinateur, ny telefona dia aoka mba ho arovanao Andriamanitra
tsy ho voakitiky ny devoly. Aro avokoa ny connexionnay tompo mba tsy ho voakitikitiky ny devoly. Dia taio koa ireo namanay izay mbola eny an-dalana hamonjy izao fotoana izao. Dia ianao anie no hampalalaka ny dian'izy ireo, ahatonga an'izy ireo eto ny tongotra ao indray miaraka aminay eto. Dia sandratra aminao izany vavaka izany Andriamanitra. Ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay sady mpamonjy anay no anoloranay izao vavaka izao. Misaotra raha io. Alleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavitsika Bartella tao anatin'izay vavaka mamy izay noentiny tamintsika teto izay androany. Halleluia. Tahiny tompo ianao dia mitombosa mitombo fa soavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Zinangy efa fantatro hoe any Chine Angela izy nyteneniko teo moa izy nyteneniko teo. Zinarandrina soa fantatro hoe any Chine ka. Kodanela Belgique, Razana Monique Koweït, Someva France, Zamina Camarade Jesosy France, de Kodaleoni Koweït, Nena Mainsou Italie, Angèle Pagès France, Kataka Malala France, Tahin Jesosy daholitsika menakavy. Alléluia. Ndao atsika ienira anankiray aloha dia aoriana tirititsika tonga dia hitsavy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra izay ho entin'ny ranam-bavitsika. So izay aloha anatin'ny tirititsika antsika maka baiboly dia maka toerana tsara fa hiditra mila matafody tena tokantrano somatsara daholo nanao na ny lalana teny an-dalana izay tsika eto France la neige nindrotsaka dia nindrotsaka androany mila efa tafody somatsara ao tokantrano narovan'Andriamanitra tamin'ny loza sy tamin'ny lalana malama isika menakavy. Amen. Lavitra mina botina avao Liban tahiny Jesosy tsika menakavy lasaritsika daholo ienohira aoriana niritsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany. Atolotra ampitiavana be anareo ty raha anisan'ny hira mahafinaritra anaty iry ty dia atolotra ampitiavana be anareo aino atao hoe Koweït Zina tsy any Koweït Zina fa any Chine. Atolotra ampitiavana be anareo ty iry ty raha mahafinaritra be anazy ty mahalala eo masoko ianao be voninahitra ndao ary.
Halleloia. Malala io masin'Andriamanitra ianao e. Halleloia. Ary tena tiako be mihitsy ny ry matsiaro sambatra be mihitsy rehefa maheno an'izany hoe izaho malala io masin'Andriamanitra zany. Oh ay. Halleloia. Iza mbola tsy voaravako teo milohan'ny idirantsika amin'ny toriteny. Asan'ny apôstôly Madagasikara tonga soa rahalahy Alain Somé finarabaiko teo tonga soa daholo tsika fampirazana kadapaka hoety. Halleloia. Andrina Suzel Suisse efa nyteneniko teo tonga soa tsika menankavy. Tany amin'ny itody hony tsisy lanezy fa iza misy an'itody tany Aix ka raha vao ohatry ny any amoron-dranomasina ohatry tsy dia misy. Tany amin'ny Rose Minany Bordeaux moa zao tsisy fa taty aminay aloha dia tena nisy ary dia tena nisy tokoa. Halleloia. Zay no ela fa diditra amin'ny ten'Andriamanitra sika zao tsika mpandrosoan'ny mpanompon'Andriamanitra raha mbavisika Suzel any Suisse. Izy nitondrantsika anatin'ny ten'Andriamanitra. Vita ny toriteniny dia miverina eto ny tenako mamelabelatra ny ten'Andriamanitra. Izo ny baibolitsika lasarintsika raha mavy Suzel aminao ny fitenenana. Tompo pastera dia tahin'ny tompontsika rehetra dia raisiko fahasoavana ho andray ry havana no ahafahako mitondra ten'Andriamanitra hoentiko fampaherezana amintsika tsirairay avy indray amin'izao alina izao. Ten'Andriamanitra izay akantsika lesona indray ry havana androany dia ho jerentsika ao amin'ny Matthieu 5:5 andininy 7:10 ka mitsahatra amin'ny 9:20. Matthieu 5:5 andininy 7:10 ka mitsahatra amin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny soramandry, ny toriteny nataon'i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra. Ianareo fanasy ny tany, fa raha ny fanasina tonga matsatso inona indray no ahasiry azy, tsy misy heriny anaovana na inona intsony izy, fa ariana ny ivelany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo fahazavany izao tontolo izao, tsy azo fenina izay tanàna miorina eo an-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany irainareo izay any an-davitra. Amen. Ty ten'Andriamanitra ty indray ry havana ny ten'Andriamanitra entiko hifampaherezana amintsika indray androany. Matetika ry havana eo anivon'ity zao tontolo izao ity tsika dia maheno ty fanontaniana ty mipetraka matetika manao hoe inona ny antom-pisika, inona ny antom-pivelomako eto amin'ity zao tontolo izao ity. Indrindra ry havana raha ohatra ka tsy kristianina ilay olona na
olona tsy mino an'Andriamanitra, tsy mino an'i Jesosy. Dia matetika mametraka io fanontaniana ary matetika maheno ny fanontaniana io ary havana. Dia androany ary havana dia hampafantatra antsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao fa isika sy kristianina ary havana dia tena misy tokoa ny hira na ny mission izay tian'Andriamanitra ataontsika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto, ny iraka voalohany tian'Andriamanitra ho ataontsika ary havana dia ho tokotokony fanasiny tany isika. Alleluia. Araka ny tenin'Andriamanitra eto ny fanasina dia sira. Inona tokoa moa ry havana ny anjara toeran'ny sira eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Ny sira ry havana dia singa anankiray mitondra tsiro ao anatin'ny sakafo hoanintsika. Izany hoe raha tsy sira ny sakafo anankiray dia tsy misy tsirony. Mety misy olona tia bebe sira na mety misy olona tia kelikely sira fa ny mampitovy avy dia hita ao ilay sira. Izany hoe raha dika tsotsotra izany ny sira dia tena anisany mitana anjara toerana lehibe eo anivon'ny fiainantsika zanak'olombelona, eo amin'ny fiainantsika andavanandro ary tena iankiana amin'ny fahasalamantsika zanak'olombelona mihitsy ary ny sira ry havana. Raha ohatra ny vatantsika ka be sira loatra na tsy ampy sira dia marary isika ry havana. Dia tahaka izany tenin'Andriamanitra tsy misarika ny saintsika androany fa tsika kristianina ry havana dia tokony tahaka ny sira eo amin'ny fiainan'ny hafa. Tokony hitondra tsiro eo anivon'ny fiarahamonina izay misy antsika ry havana, na eo anivon'ny fianakaviana izany, na eo anivon'ny toeram-panompony izany, na eo anivon'ny toeram-piasana n'aiza n'aiza ry havana misy antsika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia tokony ho kristianina hitondra tsiro ho an'ny hafa isika. Tokony isika kristianina ry havana, tokony olona hitondra fifaliana, tokony olona hipetraka ho vahaolana ho an'ny hafa hatrany ry havana, tokony olona ho namana, ho azo atokisana, olona azo anteherana, olona azo hifampizarana ny mavesatra ry havana. Araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe miarah ory amin'izay ory ary miarah mifaly amin'izay mifaly. Amen. Aoka ry havana isika mba ho kristianina hoe tena afaka hampahery ny hafa isika. Ho kristianina tena hoe hitondra fampaherezana ho an'ny manodidina antsika ry havana. Alleluia. Izay fototry ny fahorian'ny sasany eo anivon'ny fiarahamonina. Kristianina izay mitondra fahoriana eo anivon'ny ankohonana. Kristianina izay mampahory ankohonana ry havana. Kristianina izay tena hoe lasa mitondra olana eo amin'ny manodidina antsika. Alleluia. Indray mandeha ry havana tamin'izaho tany Madagasikara dia misy namako izay miasa amin'ireny toerana fivarotana entana mpampambongady izany ry zareo. Dia io namako ry havana dia ny zavatra ataony rehefa tsy miasa izy dia mandeha mivarotra entana izay nalainy, izay nangalariny tao amin'ny toeram-piasainy io any amin'ny toeran-kafa, any amin'olona hafa izany. Dia rehefa lafo ny entana iny dia tazominy ny vola. Izany hoe mangalatra izy izany ry havana. Dia tamin'ny voalohany aloha nalafo be tabe izy, nalafo be tabe. Dia taty afara amin'izay izy ry havana lasa misy olana foana izany le varotra ataony. Dia satria misy indray mandeha misy ny olona izany mividy zavatra taminy. Dia rehefa azon'ilay vola, rehefa nentin'ilay olona ilay zavatra nividiana, rehefa tonga tany an-trano dia tsy nety tamin'ilay olona mpividy indray ilay izy
dia miantso azy izy hoe ho averina ilay entana fa tsy mety amiko. Ny olana nefa efa falaminy ny vola zany, efa nampiasany zany ilay vola. Dia teo izy ry havana dia vaky loha izy a. Dia teo izy miteny tamiko hoe zany hoe hozy izy efa tsapako mihitsy ny efa ambaran'i Jesosy ahy foana hoe tsy tokony hanao an'ity zavatra ity intsony aho hozy izy fa mbola tohizako atao foana ilay izy. Dia zao aho hozy izy lasa tojola, ny volan'olona efa lany, ty entana ty hozy izy tsy afaka ho raisiko intsony satria ty tsy afaka averiko any toerana anakako azy intsony fa sao dia manjary mampiditra problème manjary mety mahavoaroaka aho hozy izy. Izany no teny taminy dia ohatran'izany koa tsika kristianina ry havana, misy amintsika kristianina tena mitondra olana eo amin'ny manodidina antsika ry havana. Andaony antsika ry havana mba tsy hanao tahaka an'ity vehivavy ity izay tena hoe mahatsapa izy hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ny zavatra ataony nefa titihizany atao ihany dia manjary lasa sady napiditra problème ho an'ny tenan'ilay izy no napiditra problème ho an'ilay olona mividy ilay mividan'ilay entana ilay izy, satria ilay olona mividan'ilay entana tsy nahafantatra koa hoe zavatra halatra ny entana namidiny. Dia aoka ry havana mba tsy ho kristianina tahaka izany koa isika. Alleluia. Dia ny zavatra faharoa koa ry havana dia aoka ny isika mba ho fanasina eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa. Alleluia. Aoka ny ry havana mba hitondra, mba hatsiry eo anatrehan'Andriamanitra ny fampiona izay hoentintsika ho azy ry havana. Aoka mba hatsiry eo anatrehan'Andriamanitra ny fifandraisantsika aminy. Alleluia. Misy tokoa ry havana ny fampiona izay ataontsika dia tena mahamona amin'ny ainan'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria raha ohatra isika ry havana ka hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny vava fotsiny ihany, nefa ny fontsika manalavitra azy ry havana, dia tena mamona amin'ny ainan'Andriamanitra tokoa izany fanompoantsika azy izany. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:10 andininy 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay manana ny tito dia mitandrina izany, dia izy no tia ahy ary izay tia ahy no tia ny raiko ary izaho tia azy ka iseho aminy. Amen. Alleluia. Araka ny tenin'Andriamanitra ty ry havana dia aoka ny isika mba tena hanompo azy amin'ny fontsika tokoa, mba ho mamy eo anatrehana ny fampipontsika azy. Engany tsika ry havana mba ho kristianina ho tena hoe iriarian'Andriamanitra tokoa ao an-danitra ao tahaka an'ireo mpanompony izay nanompo azy teo alohantsika, tahaka ny Davida ry havana, tahaka ny Mosesy, tahaka ny Eliza, tena hoe nafieran'Andriamanitra tokoa ry havana, tena nampiriarian'Andriamanitra tokoa ry havana. Tena mba tsy tianao ve izany ry havana hoe raha mivavaka ianao dia tena ankamamin'Andriamanitra ny vavakanao? Tsy mahafinaritra ve ry havana izany hoe raha manandratra fiderana ianao dia tena manongila tsofina mihitsy Andriamanitra, mankafy mihitsy Andriamanitra ny fiderana izay asandratra ho azy? Alleluia. Za manokana ry havana dia tena hoe tsisy mampitahaka an'izany hoe Andriamanitra mankamamy ny vavaka sy ny fiderana izay ataoko eo anatrehan'izany. Alleluia. Dia ao amin'ny andininy 4:10 ry havana dia milaza ny iraka faharoa izay tian'Andriamanitra ho ataontsika eo anivon'ity izao tontolo izao ity, dia mba ho fahazavana izao tontolo izao koa ny isika. Alleluia. Ny toerana anankiray ry havana raha tiana hazava dia asiana jiro, ary ny jiro raha dia apetraka amin'ny toerana afovoany dia ambony, raha tiana hanazava ny efitra manontolo ry havana. Alleluia. Dia tahaka izany koa ry havana ny tian'Andriamanitra ho ataontsika. Aoka ny isika ry havana mba tokony ho kristianina
tena hoe hitondra fahazavana tokoa eo anivon'ity zao tontolo zao ty rehefa malala mba ho tahaka ny jiro isika anazava anazava ny ty zao tontolo zao ty ry havana. Aleloia. Aokany isika ry havana mba tokony ho kristianina ho mpitarika mba hitarika ny olona ho tian'Andriamanitra, hitarika ny olona hankatohan'Andriamanitra ry havana. Aoka isika ry havana mba ho fitaratra ho an'iny, ho modely ho an'ny hafa amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra izay ataontsika ry havana. Amen. Tokony vao mijery antsika ry havana ny olona dia tokony hitantaratra eny amintsika fa kristianina isika. Tokony hitantaratra eny amintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Aleloia. Aoka ny ry havana zao sy anao mba anaiky ho kristianina hitarika ny olona ho tian'Andriamanitra ny fo manontolo tokoa, mba hitarika ny olona hiditra ao anatin'ny fahamasinana, mba hitarika ny olona ry havana hiala amin'ny fahasaran-dratsy ary hiditra ao anatin'ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra. Aleloia. Nisy fijoroana vavolombelona ny zoky mampionina izay ry havana tao anatin'ny isan-drata izay tena nakasika be tokoa satria tamin'izay zoky dia nilaza hoe izaho ozy izy rehefa miditra any am-piasana ozy izy dia miteny foana ozy izy nisefo fa mahita hoe vao miditra ato am-piasana ianao dia tena mitondra hazavana, mitondra fifaliana vao mijery ianao ozy izy dia tena hoe faly ozy izy tena misava ozy izy ny alahelo raha vao mijery anao Aleloia. Na ny fitsikinao ozy izy, na ny fiteninao, na ny fomba fitafinao dia mahafinaritra daholo ozy izy. Aleloia. Dia tena nakasika izay fijoroana vavolombelona ny zoky izay. Tokony tahaka izany koa ry havana isika. Tokony tena hoe hitondra fifaliana, tokony tena hitondra fahazavana eo amin'izay toerana lentsika ry havana. Dia entiko hamarana anazy ry havana dia mba te-hijoro vavolombelona aminao koa fa indray mandeha koa ry havana atao am-piasana dia misy mpiara-miasa anankiray nanantona dia niteny tamiko mpiara-miasa io hoe Suzelle ozy izy, izaho ozy izy vao mahita anao vao mijery anao dia misava ozy izy ny olako rehetra ozy izy fa eny aminao ozy izy ohatry ny misy onde positive zany dia mitsika mijery anazy satria fantatro fa tafian'Andriamanitra ny voninahiny isika raha tena mankatoa azy tokoa dia tena hisaorako an'Andriamanitra lehibe izany zavatra rehetrarehetra izany dia voninahitra dia ho azy irery ihany. Aleloia. Dia noho izany ry havana dia aokany isika mba tena anaiky hanao an'ireo mission izay ampanaovin'Andriamanitra antsika ireo dia mba hitondra tsiro ho an'ity zao tontolo zao ity ary mba hitondra tsiro eo anatrehan'Andriamanitra ny fanompoantsika azy ary indrindrandrindra ihany koa fa mba ho fahazavana ny manodidina antsika ny isika tsirairay avy. Dia tanteraka amintsika ny izany teny rehetrarehetra izany voninahitra an'Andriamanitra irery. Aleloia. Amen. Aleloia. Ankasitraka indrindra ankasitraka indrindra andranam-bavitsika Suzelle tao anatin'izay teny izay izay tenin'Andriamanitra izay netiny izay mampahery antsika tokoa izay mino fa nahery ianao Andriamanitra manankaray fahasoavana any maro fitianao ranavavy Suzelle mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Aleloia. Fa tena mampiheritreritra mampisaina tokoa ny tenin'Andriamanitra izay nitorianao teo. Mitombosa dia mitombo fahasoavana dia Jesosy hamaly fitianao. Aleloia. Dia mahereza hatrany hatrany. Mbola nisy tsy narabaiko fe teo mbola niditrantsika amin'ny famelabelarana jereka ny andro misy vaovao niova tonga soa
Fanarapaiko taolony ankoatr'izay a tsisy vavaoniditra teo hitanao nisy vavaoniditra teo sa tsisy io mbola tsy voarabako efa teo daholo a saotra Gisèle Jesosy amaly fity dia mitombozitra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany Matthieu toko fahadimy alleloia Matthieu toko fahadimy andininy fa telo ambin'ny folo hatramin'ny fahenina ambin'ny folo no nivakindrana vavintsika Gisèle mivaky toy izao aminaran'i Jesosy ianareo ny farasy sy ny tany fa raha ny fanasina ny tonga aman-tsaso inona indray no ahasira azy tsy misy heriny anaovana ninninona ntsony izy ka fa ariana any ivelany ka ho hitsahan'ny olona ianareo fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina izay tanàna miorina ao tampotendrombohitra ary koa tsy misy olona mandrehatra jiro ka metraka azy eo ambanin'ny vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano zany aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hitan'ny asa soa ataonareo sy ankalazany ny rainareo izay any an-danitra halleloia amen zavatra resaka zavatra anankiroa Jesosy eto sira ny anankiray dia jiro ny anankiray halleloia sira ny iray dia jiro ny iray le jiro raha tenena amin'ny teny frantsay dia lampe fa tsy fara akory samihafa ny jiro sy ny jiro misy jiro natao hitarafana toerana anankiray ohatra hoe lampe de poche iny zany ohatra hoe jiro na projecteur iny nataonao hoe atodika ery dia mitaratra makany tsy izay le jiro resahana eto fa le jiro eto dia takan'ny labozia rehefa atao anatina efitra aminankiray dia mazava ny manodidina zay aloha zany izay jiro izay ny resahantsika fa tsy ilay jiro mitaratra tsika tsy natao hitaratra fiainan'olona tsika tsy natao hijery zavatra manokana amin'ny fiainan'olona fa natao hanazava ny efitranoray manontolo sira sy jiro fanilo misaotra ny aina maitso io ny tena mahalaza azy fanilo entinao le izy dia manodidina an'iny mazava daholo zay halleloia resaka an'le sira aloha tsika da aveo tsika resaka an'ilay jiro ilay fanilo jiro kapoaka ianareo ny fanasy ny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray ny ahasira azy zany hoe ity tany ity zany mila asiana fanasina mila asiana sira ny sira dia fanomezana goût ny zavatra tsy misy sira dia tsy misy goût sa tsy marina zany minany ianao tsaramaso raha pisy dia aza asiana sira dia ho hitanao zany izay nanao skoto taloha dia zaraina ny matsika manao skoto taloha dia ny siramamy sy ny sira anjaranao no mitondra fa ny vary sy ny laoka sy ny voamaina anjarany sefo mamy fa zay nanadino sira ary rehefa manadino dia tsy mahazo mangataka amin'olona nandritry ny herinandro zay ny sazinay nanadino sira ny anatany Antananarivo any amin'ny lasy tsisy mpivarotra ntsony dia nihinana sakafo tsy misy sira zay ny sazy fa tsaroako zany inona tsaramaso tsisy sira zany nefa za tia tsaramaso be fa tenao zay tena ratsy zany tsaramaso zany tsy misy sira ny sira dia ny asa be dia be mihitsy tao amin'ny baiboly ary ny jiosy dia tena nampiasa sira ary ny jiosy dia tena lasa nanana finonom-poana mihitsy momba ny sira voalohany indrindra ny jiosy rehefa tia hahazo aina tia nikorina tsara ny rà rehefa reraka be iny ianao dia mandroa amin'ny rano tsira mafana anaova rano mafana dia asio sira dia mandroa amin'iny fa tena hitanao mihitsy hoe tena mahazo aina ianao misy asany misiny zany ny sira mampikoriana rà ozy izy ny dokotera raha mahandro amin'iny ianao zany mahandro amin'ny nareo misy tosi-drà mandroa amin'ny rano amin'ny sira rehefa reradreraka iny tena tsara tena mampahazo aina ny jiosy dia manana fahazarana ohatr'izao ao an-trano ny asiany vongatsira amin'ny zavatra amin'ny efitrano asiany karazana ohatry ny sao kely misy vongatsira ao dia soloina tsirairay iny vongatsira dikany vongatsira iny ny finondraeo dia
ho azy tsy mibavaka zany a mandroaka fanaratsony be da be ny hatramin'izao na tsy jiosy ary a misy olona manana fahazarana hoe asiana vongatsiry ao an-trano de hoe mandroaka fanaratsy monopoly zany nefa tovy amitsika tsy mila iry zany laoka tsy misy siry zany zany hoe le tany ty zany a tsy misy tsirony fa asiana sira de misy tsirony ary za tena miteny anao marina zany fa raha ty tanytsika ty ity zao tontolo zao ty tsy nisy kristianina tsy nisy ny filazantsara ny kristy notoriana teto amin'ity tany ty tsy fantatro inona ny zavatra mitranga teto ny toerana sy ny firenena misy kristianina misy fandeferana de misy tsy mienjana be tsisy tension be satria maninona miala vany ny tension de tonga eo amin'ny kristianina de na iny miena na iny tsisy tsony alleloia patron ana to isaky ny zahanao anao iny pasy fontrano anao tsy azoko tsara le tiany fampiaratenena fa misira de tena misy asany misira rehefa ohatra zany ny sira tsisy mahasira azy tsony de tsisy valeur tsisy dikany tsisy inina ny kristianina zany a ny kristianina ay manadio trano de asiana sira ny kristianina zany rehefa tsy mijoro amin'ny maha kristianina azy eny am'izao tontolo zao de tsisy dikany hoe kristianina ianao nefany a afeninao ny maha kristianina jerareo io zao ny musulman tsy miafiny zany ary tena apotrany mihitsy izy ary izy tsy menatra ny amin'ny finoany ny kristianina no menatra tsika kristianina reto nge menatra tsika mpivavaky reto be de be amitsika mihitsy ohatra hoe ny musulman tena mahavita mihitsy any amahazo vahoaka ohatra hoe hitandreo tsara le ohatra hoe mahazo voalohany amin'ny fifaninanana de ohatra hoe ny fomba andreo tsy mandray tanana vehivavy de andray tanana le mpamme meday tena tsy mandray izy olona feno ray stady mahita an'izany ny mpanao tele izao tontolo zao potra amin'ny tele tsy menatra am'izany fa itsika rehefa raikitra le réception any ampiasana tsika nefa amin'io dekona pastera inona zavatra mitranga ozy tsika hoe mamela ay anao jesosy nefa mba micomprendre kely nao fa ahoana ny avahako amin'ny olo tsika nefa mila mihavaka amin'ny olona tsika tena mila mihavaka mihitsy tsika ary raha tsy vonina ny havaka ianao amin'ny maha kristianina anao de mety sahirana any ianao mety matsatso ianao mety matsatso tsika ianareo mifanasy ny tany fa raha mifanasina ny tonga matsatso inona ndray no asira azy tsy misy heny anaovana nininona tsony izy fa rina ny ivelany ka ho hitsahan'ny olona tsika de fanasy ny tany tsika de mpamme tsiro ary zany mpamme tsiro zany rehefa tonga amin'ny toerana ray ianao miditra amin'ny toerana ray raka nytorotenyrana bavy teo de tokony afinary voalohany indrindra isika kristianina de olona tokony mahateo-ty tsy vao mahita atsika zany olona vao miditra avany de tena kiriko sady tena leo be mihitsy ny olona vao miditra anao fa vao miditra avany anao de tokony olona mahateo-ty mahafinaritra miara-monina aminao ary rehefa eo ianao de misy zavatra mitranga eo alleloia akoa mba hijoro vavolombelona aminareo ndray andro zay taty andafy nisy société nesana izay de société io maneran-tany moa izy io DHL le mpanao livraison reny société de livraison DHL ny asa tamin'ny DHL taty taloha de nisy fifaninanana teo amin'ny DHL eto France de isaky ny agence mifaninana tam'izay mandritran'ny 10 andro nisy 10 andro ny faninanana tam'izay iza ny tena
mahay miasa indrindra sady tena mavita volume mapetsaka indrindra sady tsy misy erreur tsisy incident renydreny mantsy mizara be deabe ajaina hoe maintsy tonga alohany amy 12 tsy maintsy ohatra zao misy condition misy zavatra be deabe rehefa mandeha pandrenitany de ohatrany hoe anatin'ny commande hoe mila ilaina maika be ty tonga alohany amy 12 de reny tsy azo raha tena mihitsy be deabe zany ny zavatra de izy ary a ny agence tena hoe mavita volume mabetsaka sy zavatra tena tsara asa tena tsara indray mandritry ny 10 andro de vao ny annonce natao ampiasana le izy tam'izay tonga de hoe tsy haiko raha nampavy ajadomonina zay fantaninao zay za mbola tsy katolika hatramin'izay ny anoka de tsy haiko zay fa miala tsiny sady tsika tsy resaka momba an'izay aloha tsika any a tsy sady tsy haiko tsy tena tsy ananako fahefana le fanontanianao miala tsiny a de zao ny zavatra nitranga nanonsena zany hoe izy fifanana mandritra amin'ny 10 andro afaka ray volana za to de niteny tam'le namako mpiara-miasa ao lasatsika io a tonga de lasatsika zany voalohany zany nefa ny agence kely indrindra tao Paris tao anisan'ny agence kely indrindra ianao la France fa za to de niteny lasatsika zany fifanana lasatsika zany de fa aonao izy no lasatsika zany DHL da dépôt be deabe reo izy hoe lasatsika zany satria maninona satria za ato zay ny ao an-tsaiko satria za ato le izy tsy hoe misy idirany lanitra zany hoe hoany adanitra satro-boninahitra inona fa fifaninanana tsy olona tsy mivavaka zany fa tsotra fotsiny za ato alleloia za nge fanasiny nanomboka le zava-doza hoe jesosy a fantatro a fa tsisy idirany fandehanako any an-danitra na mahazo voalohany na faharoa na fahatelo am'izany fa zao fotsiny mamporifoy fa alleloia porifoy fa misy fanasina ato halleloia lasa am'izay le fifaninanana atao ny fifaninanana sa koa mba anisany tao anatin'ny mpifaniana zany satria le fifaninanana ifandrombona ny livreur rehetrarehetra za anisan'ny livreur atao amy DHL lasa am'izay vita ny 10 andro a afaka ray volana ny valy ny voalohany tonga de ny agence anay nahazo voalohany io na kora mpifaniana be hoe za tamin'io a nahazo cadeau moa zany ny mpiasa fa tsy niaty zay ny zava-dehibe tamiko fa niale hoe za ato alleloia de misy zavatra mitranga ato alleloia za fa nasy ny tany satria za manana an Jesosy alleloia zany engentsika ry havana malala sao de verinao fa hitoriteny sy hivavaka ihany ny lanantsika fa na ny présence atsika de tokony hitondra zavatra tsara ny présence atsika amin'ny ny présence atsika eo amin'ny fiainana mihitsy alleloia isika ngeravana tadito fa tsika fanatitra ho an'Andriamanitra any amin'ny Leviticus nge tsika maky boky Leviticus hoe misy teny mahafinaritra be amin'ny Leviticus misy baifin'Andriamanitra amin'ny Leviticus toko 2:17 no tena hoe ary samy asio sira amin'ny fanatitra ho aninao rehetra ary ny sira ny faneken'Andriamanitra eo de aza-tsahatra amin'ny fanatitra ho aninao manatera sira miaraka amin'ny fanatitra ao rehetra tsika zany fanatitra misy sira alleloia lekeny hoe mba misy manisy sira ve nareo tsy nasin'olona sirany mihitsy misy voafiteny oatra zany a fa tsika fanatitra nasiana sira fanatitra ho an'Andriamanitra fanatitra misy sira maneny am'izay toerana le atsika ary nierin'izany sira zany tsara tamin'ny tantarany jera tantarany any amin'ny tantarany Elia any amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa tsika andinin'ny 9:10 lay nisan'le tanàna anankiray a de vakiko hoe mpanjaka faharoa toko faharoa andininy 9:10 ary no natao am'izany tanàna zany tamin'ny Elisa masiny ianao indro tsara toerany ty tanàna ty tompoko araka zao hitanao zao saingy ratsy rano ary ny tany de tsy mahampavanonanaka ny tanàna misy rano a de tanàna tafita satria amin'ny alalan'io rano io daholo a loha rano io na ny fahavokarana na ny fahasalamana avy amin'io rano io daholo ny olana nefa de zao le tanàna tsara
fa ny rano tao ratsy ary noho ny rano ratsy a sady tsy mahavokatra no tsy mampafany nanaka sozanina ny olona sahirana ny olona. Alleloia. Zao ny tenen'ny Elisa eto indray lovia vaovao ka sisira ao anatiny. Alleloia. Eto indray lovia vaovao dia sisira ary netiny tany am zany ary nivoaka nakany am'izay ny andohan'ny rano izy tena ny mpisira atao karana hoe zao ny lazainy Jehovah efa nahatsara ity rano tia tsy isy fampatesana tsy fahavanonanaka ntsony iseho eto koa dia tsara ny rano mandrakandroany araka ny teny nataony Elisa. Le rano zany tena mahafaty ary tsy mahasozanina tsy mahasalama tsy mahavanonanaka tsy mahafavokatra nefa tsy maintsy sotroina fa za miteny anao. Halleloia. Amen. Voanasiana sira le rano dia lasa tsara lasa navokatra ny tany salama ny olona nandehanan'le Elisa mihitsy tany amin'le source tany amin'le inona ny teneninao nandeha nakany amin'le ny andohan'le rano mihitsy izy. Halleloia. Isika eto dia alefan'i Jesosy any amin'ny fiandohana mihitsy tsika any amin'ny fiandohan-javatra eny ny apetraka itsika. Hitanareo a mitokantranonareo io zao a mety misy aminareo raitapo aminareo na raitapo amin'ny vatanareo mitondra ozina dia zao ny zavatra mitranga. Misy ozina avy any amin'ny fianakavian'ny vadinao ohatra zao avy le ozina ohatra izy menakavy a ny vadinao zany isaky ny vao manomboka tafitafita kely zay dia menjery rava fananana rava rena na rehefa tena miakatrakatra kely dia maty tanora na mety eny nahafatesan'ireo mitovitovy daholo accident ana fiara daholy satria ny accident ana fiara daholy amina fahafatesana matsiravina zany daholy ozina ireny a ozina maty ny aretina ohatra hoe maty ny diapeta daholy izy menakavy vo tonga amin'ny 20 taona ohatra zany. Dia jerevo amin'izay a ny vavaka tsika na tsika ny vavaka vo niditra amin'ny tokantrano na tsika nanorina tokantrano dia ny vavaka lasa sira amin'izay zany tsika eo satria Jesosy ianareo mifanasiny tany iny zamoa ny tenen'i Jesosy hoe mifanasiny tany mpianatra kena ray an' Jesosy vona ray an' Jesosy sy ny mpianatra dia mivadika fanasina nefa teo amin'ny mpianatra raha antsika mandrinika ny tantaran'ireo mpianatra ireo dia nisy tamin'ireo mpianatra tena nangidoitra tamin'ny fiainana teo amin'ny fiarahamonina. I Petera iny a dia olona tena tsy marina mihitsy nareo kan jeran'le misy orona tsara anakizay mampiseho an'izay zavatra zay somary mivoana kely mivoaka kely amin'le zavatra voasoratra ny Baiboly zany fa tena mandinika lalina ny zavatra nitranga tamin'ny androny zareo. Dia Petera iny dia olona tena olona tsy honnête mihitsy olona tena olona fetsifetsy ratsy ireny mitsokatsokatrosan'olona ireny. Dia Matio mpamoretra zany nga iverina fa tsara fihavanana amin'ny olona ratsy fihavanana amin'ny olona taloha manoro sory miaraka amin'izany Matio zany fa rehefa tonga mpianatra Jesosy fa nasiny tany sy tokantrano idirana dia tinoana ny fiadanana. Isika reto ngelavana zavatra tokony hitranga amin'ny fiainantsika rehefa nandray an' Jesosy tsika na tokantranon'olona idirantsika indray mandeha aza dia misy zavatra miova ao. Mety misy tokantrano a tsy mampavanonanaka za zany manapatra atsika fa mampandroso mpanompon'Andriamanitra zany fa soavany zany na akory tsy mitena hoe za teo ampandrosoana reo tsy zany tsy za rery ny teneniko fa ny fampandrosoana mpanompon'Andriamanitra tsy voatery pastera fa olona mpivavaka kristianina mpianatra Jesosy dia mitondra sira mitondra tsiro teto mantsy a tsy tsiro hoe zavatra hita ivelany ihany ny zavatra ny tenenina tsy le tsiro zavatra hoanina fa niankina tamina aina mihitsy any anaty tonga dia le loharano a efa mandeha ho isan'andro a niova lasa tsara ny tanàna tsara misy olona ngavana mipetraka amina trano tena tsara mijoalajoala tena tsara
fa miditra ao tonga de io zany hoe tsisy Jehova ato anatin'ity trano ty tonga de fantatra hoe tsisy présence an'Andriamanitra nanga zao trano zao na de tsara re de ohatrany tanàna io ny tanàna nke tomboka hitanao zao tanàna izy a tsara toerana ty tanàna ty arak' zao hitanao zao saingy zao ratsy ny rano fa raha tianao sady tsara ny toerana no tsara ny rano zany hoe tena misy fiainana mikoriana ao misy olona manan-karembe a fa tsy manan-janaka ory mangingina ao an-trano tena ohatrany misy manan-karena fa tsisy fifankatiavana ao an-trano mangina mangatsika ny fifankatiavana nasiana sira le izy nasiana loviva avao de nasiana sira nararaka atao ny sira niova lasa tsara io tokantranonao tsy mety mandroso io io asanao tsy mety mandroso io mety misy olona ety manana asa ihany a mety mba manao inona re mety mba manana orina asa sy ny sisa ihany nao tsy mety mandroso za miteny anao ampandroso fa ampanompon'Andriamanitra ao tranonao ary mpanompon'Andriamanitra ko nge raha vao tonga hoe tonga de tsy maintsy hanonona ny fiadanana e tsy maintsy hitsodrano e am'laha zao zay hitsodrano tokantranon'olona halleloia hitsodrano tokantranon'olona any Paris any zay am'lahady halleloia efa fatao zany efa fataonay hatramin'izay zany fa tena tonga de le ranotsy nahavanonanaka teo tonga de lasa rano tsara tonga de mikoriana de fa avokaranao ay tonga de fa avokarana zany ny sira rehefa tonga rehefa mandalo sika fanasy ny tany halleloia fa raha voatsika zany tsy misy an'le fanan'Andriamanitra mahatonga antsika ho sira de ho joba any amin'ny joba toko fahenina andininy fahenina mafrary ty teny osy joba azo hoanina vany matsatso raha tsy asy tsira na mba misy tsiro ny vany tafotsina tody ohatrany tafotsina tody ohatrany tafotsina tody sika raha vo tsy misy fanan'Andriamanitra raivana fa ny olona mivavaka mandray ny filazantsara misy mivavaka mantsy tsy mandray filazantsara tonga de sira izy ianareo mifanasy ny tany vo miditra fotsiny ianao de inona ny zavatra mitranga tonga de misy tsiro mahafinaritra ny fiainana mahafinaritra hoa halleloia hotahin'ny tompo ane tsika mianakavy zasy anao a sira n'Andriamanitra fanasiny ty tany ty na nisoran'Andriamanitra asy anao halleloia mba ho fanasiny tany manomboka androany angatao zany mba tena hoe ny fisianao tena misy antom-pisina mahafinaritra be mihitsy anao tena mahafinaritra mahateo ty zay lalovanao mahamerivero avokoa halleloia za rehefa nivavaka de efa nomboka mivavaka de misy fotoana ohatra hoe mandeha marainy zay a de mbola voiraky ny pasteranay mandeha mpamasin'Andriamanitra amin'ny toeran-kafahako na ohatra koa hoe za mandeha taxi andeha hividy tomobile satria zay ny asako zao fa na teneniko ny taxi zay hidirako ty ny volanao hitanao a ty voly ty ity voly ty a volan'ny tahin'Andriamanitra mandray an'ity ianao paharivan'ny andro tsy mijanona tsony ianao fa tena tahin'ny tompo halleloia ny taxi hidirako zany tena sady mafeny versement zany ny tena tahin'ny tompo ravana tena finoko ato anatiko zany za mpivarotra mandray ny vola avaty amiko zany halleloia tena teneniko anao tena finoko zany ary inoko zany ary fantatro ny fisiny zany satria za de olona tahin'Andriamanitra halleloia misy olona ingeravana tena teneniko anao ny olona rehefa misy ozina na manompy sampy mandray zavatra avy amin'iny olona iny tsy mahasoa tsy manambona anao zany tena misy fotoana ohatry zany mihitsy karazana olona maro ny faneraserana zay tany Madagasikara misy fotoana zay vatra tômobila amina olona misy fahasoavana da tediko mihitsy nisy fotoana zay mivady tam'izany mbola tanaty trosa de fomba fialanay amin'ny trosa mividy tômobile manana 25 millions zay ohatra de mividy tômobile de iny tômobile iny a amidy 30 millions ohatra de ny 5 millions na ny 10 millions fanatrosa
fa ny famina vitanina tômôbila rey ndray andro zay mivady nividy tômôbila tamina pastera ao Madagasikara zay misy fahasoavany zany mbola hitako amin'ny Facebook foana izy mandraky ty ny androany vidy tômôbila zay tam'zany zay am'zany sady manao adovarotra tena olona sahira tonga any an-tranon'izy mivady androany labe eo lay tômôbila taxi kely zay any mameo anay fa tiany volonay de ozy izy mantsy anay tena irak'Andriamanitra nareo izy satria zay zao izy anafo fiangonana de ty tômôbila ty izy nataony mivady sakrifisy anay ty ataony mivady sakrifisy anafona ividanina taolina rehefa anina ka tena ilainy mihitsy ozy izy ny volanareo zay koa nefa tena ilainy mihitsy koa ny tômôbilinareo pasteur fa mba ataovy an'izao moa am'zany tômôbila nitombana ny 25 millions ho any diny avarotra 18 750 hatramina 250 000 ny diny avarotra satria tena anaty fahasairana fa azo zay le tômôbila fa nitondra fitahiana ho anay raha vazany tômôbila izany satria manino satria tena misy fahasoavana le olona misy fitahiana Andriamanitra le olona misy fotoana lay zay manao manakala tômôbila amina olona mpanompo samby fa endry atao tômôbila mandeha tsara tonga eo entin'le olona lasa izy miaraka amin'ny tômôbilinao mijanona hoe tômôbilina tsy velona tsony ary io tsy velona io tsy vitany tsy velona fa mitroka zay akely anananao mihitsy tena mitroka tsy izy afa tsy dépense zay tômôbily zay nandrisy ny tapabolina idy mivoaka foana ny volony efa tsy mety mandeha zany ny zavatra misy oziny zany fa tena eniko anareo enjana be zany fa isika angatao mihitsy zany angatahantsika mihitsy zany Jesosy atao fanasiny tany de zay mifanerasera aminao zay mifampikasokasoka aminao de tahiny tompo fotsiny tsotro zao mandray zavatra avy any aminao zany tena tokony tena hoe tena mahatondra fahasoavana natamingana sotro anankiray ary anao lasan'olona tondra fahasoavana ho an'iny olona iny tena teneniko anao zany alleloia zay momba ny sira zany hoe tena mikasokasoka eo anao alleloia ary ianao fanatitra ho an'Andriamanitra tena zay mihitsy arena mandany arena fa ny tena tonga de ny zavatra avy amin'ny sampy tonga de ozina tsy mitondra fahasoavana ary tonga de mifatapatatra foana izy tena tia indray le izy délivrena mihitsy zany vao mivoaka ny tokantrano zany tômôbily zany fa tena eniko anareo tondra fahasorenana fotsy fa tsy mitondra fifalia ianao fanatitra ao an'Andriamanitra fanatitra velona ao an'Andriamanitra sika okitsika tena hoe olona tena Andriamanitra tena asiosira ny fanatitra rehetra oka ianao tena ho fanatitra masirasira tsara fanatitra tena masimasina tsara ho an'i Jehova ianareo mifanasiny tany ho Jesosy aleha mitonga matsatso fa tsisy mampanompon'Andriamanitra atsika tsony raha ohatra tsika ka tonga matsatso zay ny zavatra ianareo mifanasiny tany fa raha mifanasina no tonga matsatso inona indray ny ahasira azy tsy misy heriny anaovana ninina tsony aminy fa arina ny ivelany ka ho itsahany olona faharoa ianareo fahazavana zao tontolo zao tsy hazavaina any an-tanàna tsy hazavaina zay tanàna miorina tapitendrombohatra ary koa tsy misy olona mandrendra-jiro ka mametraka azy ambanin'ny vatafamarana mampitrany amin'ny fanaovanjiro ka de mazava amin'izay rehetra ao an-trano izy ka hazavy masony olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo fankalazany nareo izany an-danitra ho Jesosy zany fahazavany zao tontolo zao raha Jesosy ny fahazavany zao tontolo zao vrozina hitondra fahazavany eo amin'ny aizina ity tany ity de maizina ary hatramin'izao ty tany ity de maizina ary betsaka ny olona mandeha mitsoraparapaka menjera potraka midona amin'ny poto eto amin'ity zao tontolo zao ty fa mila jiro etenykty jiro io tsy jiro natao hitarafana io fa jiro natao anazava alleloia de eto amin'ity zao tontolo izao ity isika zay nge vitsy ny kristianina nge vitsy fa jerinareo antoerana misy atsika zay toerana le atsika de misy hazavana manodidina za zao teneniko anareo mihitsy finoko ty voanindra tao fiasana nisy ana am'izao
dia teo ampanaovanaovana hitantsika momba misy jeux olympique atao France amin'ity 2024 ty ary etsiketsika mihitsy atao France amin'ity fa tamin'iza vao niditra tao amin'ny fiasana izako dia mbola teo ampitadiavana ny fanjakana frantsay iza re no afaka anohana n'ity jeux olympique ty mbola ampijerena ny dosian'ny olona fa za tena tenako niditra ny asa tao niditra tao kely fotsiny dia nivaly fa ny fiasananay ny sponsor officiel ny jeux olympique atao France amin'ity 2024 mety mba ho hitanareo eny ihany tena mba tsy indraindray raha mijery jeux olympique any Paris any mety mba ho hitankitanareo eny ihany raha dorakoto salama ny afonoko dia zao aoa alleloia aoa izy nareo ina koa zay ianao dia eny tsinotsinona raha eo masonao fa za dia mino fa nandray ny teny Jesosy ianareo ny fahazavana zao tontolo zao fahazavana petraka amin'ny natorinareo ianao dia mazava ny manodidina alleloia ny dikan'izany fahazavana zao tontolo zao zany dia zao tonga amin'ny natorinareo ianao dia manazava an'izany misy zavatra mazava misy zavatra miariary zany fahazavana zany koa dia zao zavatra arahany zany ery alavitra io zany dia hita hoe misy hazavana dia manantona anao ny olona dia manaraka anao ny dikan'izany hoe fahazavana zao tontolo zao zany dia tahaka ny hoe modely ianao zany fitaratra ianao fakatahaka ianao mpanazava ianao éclaireur ianao fahazavana ary indrindrindrindra ny mahazava-dehibe ny hazavana ny hazavana rery no mandresy haizana alleloia ny hazavana rery no mandresy haizana vao misy ny hazavana tsisy tsony ny haizana alleloia raha piako ny jiro rery atao dia maizina fa ny ahafahany haizina mandeha dia ny fisiany fahazavana ihany vao misy hazavana dia adino zany teny hoe maizina zany ny asany maizy dia atao amin'ity zao tontolo zao ty ry havana dia miasa fa Jesosy ny teny ianareo ny fahazavana zao tontolo zao amin'ny toerana misy atsika koa dia mitsoka ny asany maizina dia tsy mahajanona ny asa maizina io vao teo nanao délivrance alleloia mahafinaritra reto ekipantsika reto tsy hoe zay moa zany za teo kely fotsiny fa ny ekipantsika tao amin'ny groupe Zemaresa manao délivrance reo fahazavana zao tontolo mandroaka ny aizana ny fahazavana vao misy dia mitsoka ny aizana tsisy resaka zany ny fahazavana alleloia naizanaiza le atsika dia mila asehotsika tsy ingery havana lampin'Andriamanitra ianao azakaga mihitsy hoe any Koety ianao fa mila hazavanao amin'io efitrano ao amin'io tranony patronao io areo patronareo zao taloha manofo ratsy daholo manofo ratsy reo amin'ny sampy izay tompon'ireo fa rehefa tonga ao nareo matetika nareo ny Koety misy olona mijaly taloha misy mitsotra avy za pastera amin'ny alina misy manindry misy ohatr'izao normalina be misy devoly ao amin'ny tranonareo ao fa zao nareo maninona matory tsara ina ny ato zany ka satria efa miposaka le hazavanao aminareo Kristy ny hazavanao anatintsika zay maha kristianina atsika tsy anarana mamenatra fa anaram-boninahitra zany hoe za kristianina anaram-boninahitra zany hoe za mpanompon'Andriamanitra satria za hazavana tsy resiny ny aizina zany ndana miantso aizina nareo dia alefa sy manarina n'ity trano ity fa tanko eo mbola mirehatra ireo jiro reo tsy maizana zany ato ninona faratsinyity zao tontolo zao ty raha mbola mijoro amin'ny fahamarinana tsika mbola hazavana ty zao tontolo zao ty tsy maizana zany ny manodidina atsika ary zany mahatonga an Jesosy ny rehare mihitsy nareo sisy tsy azo afenina ary tsika tsy afenin'Andriamanitra zany tsika tsy afenin'Andriamanitra tsika ary tsika dia irahan'Andriamanitra izy any ampovoan'ny aizina aza kivy aza matahotra fa ianao mihitsy ny ilaina any maninona ray azy izy ianao teto amin'ity tokantrano ity jiro ianao hazavana ianao alleloia tsy azo afenina ianao
ary sikioa alleloia tsy azo afenina any ambany fandrina fa tsy maintsy atao amin'ny toerana ambony ola irahatotsika hoe malalo eo masoko ianao ambony ingetsika raha ambany kely fotsiny ny anjela ingetsika anjely de tsika alleloia nefitsika koa raha mbola tompon'ny anjely alleloia manamboninahitra kely tsy azo afenina ho ianao tsy azo atao tsinitsinina azavana azavana na miteny anao androany ny olona rehefa mpanompon'andriamanitra dia jiro izy zao nketsika zay tenandriamanitra ny amin'ny jaona toko fahadimy angevaka itsika jaona toko fahadimy hoy jesosy nanazava jaona toko fahadimy andiny faharoa amby telopolo jaona toko fahadimy andiny faharoa amby telopolo ary misy anankiray izay manambara ary fantatro ny marina fa marina ny fanambarana zay anambarany ahy ianareo naniraka sy tany amin'ny jaona naniraka tany amin'ny jaona nanambarany marina izy fa izao tsy mandray ny fanambarana avy amin'olona fa milaza zany zavatra zany a mahovavonjy ianareo izy zany izy ale izy na de garantir io tsy jesosy io izy io satria nisy point ao alohany io fa le izy de jirondrehatra ka nazava jaona io tenen'io fa tsy jesosy izy de jirondrehatra ka nazava ary mahafinaritra anareo sy nifaninareo vetivety tamin'ny fahazavany hitanareo mahatonga atsika ho jiro ny mahampanompon'andriamanitra atsika manambara ny fahatsaran'andriamanitra manambara mitory filazantsara de jiro jaona jiro be an'andriamanitra mihitsy mitory tany efitra jiro tany anefitra lay mpaminany tany efitra lay jirondrehatra tany efitra maizina i jaona zany alleloia ianao io konge jaona any am'izay aleanao jaona mpanao batisa io resaka io fa tsy jaotsy apôstôly jaona mpanao batisa hozy jesosy jiro izy ary mazava izy fa tsy eo maizina te hanositsanao koa andriamanitra ho jiro maizina sy fadindrindra ho jiro mazava be mihitsy analany aizina alleloia ary tsika azavain'andriamanitra rehefa tson'andriamanitra ianao araka ny teko taminareo tsy kisendrasendra tokavanao eto atao inona eto ary ianao ho azavaina hebreo toko fahenina hebreo toko fahenina hebreo toko fahenina andiny faefatra ho ten'andriamanitra hoe fa zay efa no azavain'andray mandeha sady efa nandrina ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray fanamasina ary efa nandray ny teny tsaran'andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy zay le izy no azavaintsika vo nazavaintsika tena nandray fanamasina tena nandrina ny tenin'andriamanitra teny tsaran'andriamanitra tena nandray ny herin'ny fiainana zany hoe rehefa nandray an' jesosy tonga de lasa jiro mazava de mitory an' jesosy de jiro mazava maraparanantsika azy romanina maranantsika azy romanina toko faharoa andiny fasivy amby folo fafito amby andiny fafito amby folo fa raha saingy atao hoe jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'andriamanitra ho reharehanao ary mahalala ny sitraposy sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra satria fa nampianarina ny lalàna ianao ary matoky ny tenanao ho mpitarika ny jamba fanazavana ao amin'ny maizina mpananatra ny atala fampianatra ny bodo satria ianao manana ny lalàna ho mariky ny fahalalàna sy ny fahamarinana ka moa ianao zay mampianatra ny sasany tsy mampianatra ny tenanao kova ajanontsika eo aloha ilay tsika zany rehefa le jiro de manana ndraikitra angezabe fa mazava tsika de inona natonga atsika nazava nampahafantarina ny zavatra tsara indrindra de nampianarina ny lalàna de matoky am'izay tsika rehefa nampianarina ny zavatra tsara indrindra sy nampianarina ny lalàna de matoky ny tenantsika zay fa ho mpitarika ny jamba tsisy afaka hitarika ny jamba raha tsy olona efa manana jiro raha tsy olona efa fahazavana mpananatra ny mpitarika ny jamba
fanazavana ao maizina mpananatra ny adala aza misalasala mihitsy anao mananatra ny adala na de i Jaona mpanao batisa nananatra ny Herôda satria Herôda nangalatra ny vadiny nianatra vadin-dralàny tapaka mihitsy ny lohan'ny Jaona fa Jaona efa jiro ngezabe mihitsy mpananatra ny adala mpampianatra ny body manana ny lalàna ho mariky ny fahalalàna sy ny fahamarinana rehefa jiro ianao a rehefa fahazavan'izao tontolo zao anao de reo ny andranjara didinao noteur eo sady mpitarika ny jambo ianao a fanazavana amin'ny maizina mpananatra ny adala mpampianatra ny bodo ary manana ny lalàna ho mariky ny fahalalàna sy ny fahamarinana matoky sy milo fa tsy tazominao anao reny ny hazavana ety amintsika de ho zara itsika manomboka androany tsika reo tokony ho mpitoroteny daholo tsika reo tokony ho mpitoroteny daholo rehefa le sira toy rehefa le mikasika amin'ny olona de mitondra fahasoavana mampikoriana raha ohatra tsika rehefa mikasika amin'ny olona de sady mamindra hazavana mamindra fahatsarana ny kristianina de tokony olona mahay mifandray aman'olona ny kristianina de tokony olona tena hoe manana fikasokasoana sy fifaneraserana amin'ny olona satria tsy mety tsika raha voaferme be hoe tsy mifandray amin'iza mihitsy tsika ahoana ny ifindrano le izy fa tena tsy maninona mihitsy tsika miditra any amin'ny toerana maizina so de za ndraiky de tsy mba hifandray amin'ireny olona maditra reny tena miresa mihitsy aminy de ambara ho azy ny fahatsaran'Andriamanitra amondrao jiro izy hitondray hazavana ny fiainany fa maizina izy zany ny ilan'Andriamanitra tsika ianareo ny fahazavana fanasiny tany ianareo koa ny fahazavana zao tontolo zao samita iny tompo ereza Andriamanitra momba antsika tsirairay avy izy ny vonona hoe zahako manomboka androany fanasiny tany manomboka androany fahazavana zao tontolo zao fa aniraka anao Jehova tena omen'Andriamanitra anao ny fahafahana ahafahanao mampianatra ny jamba mitatana ny jamba mampianatra ny bodo mananatra ny adala inona avy izy teo omen'Andriamanitra anao mety eritreritra za inona koa mba vitako amin'izany maneke fotsiny za Jesosy atao fanasiny tany de atao fahazavana zao tontolo zao Andriamanitra mpianatra anao izy ary no izara fahatsapany tapitra ny toritentsika izara fahatsapantsika de avetsika anao ila anankiray de avetsika mitoy amivavaka ho an'ny firenena iny ny kontiko rado akiradio raha misy aminareo manana zavatra azo zaraina eo nareo zao de efa tokony hanomboka ndray re fahazavana fanasiny tany da izara fahatsapantsika izy ary mizara fahatsapana voalohany etsika ifampaherezana ny fizarana fahatsapana de andao ary ampandroso varopon'Andriamanitra tsika marina fa tsy ny groupe zay maresy ihany no afaka mizara fahatsapana fa nanareo mpijery reo ary miantso any compte courado akiradio fotsiny de efa miditra en direct eto nareo de efa mety mizara fahatsapana nareo mpandrosotsika ary nralahantsika tojo izara fahatsapana tojo inona ary no voarainao androany inona mba azonao zaraina amin'ny olona mpijery androany anao ny fitenenana Jesosy daholo isika rehetra dia mampisitaka anareo mianadaka amin'ny toroteniko na finarina sady matasika na tena zavatra tsapako androany le tamin'ny fijoroana vavina velona hoe atsika jiro dia sady fahazavana sy tontolo zao dia mahita atsika ny olona dia tsambasambatra palipaly milamina dia tena nakasika anahy satria tanteraka aminy koa zany efa toroteniko manaraka tantaraiko ny fijoroana vavina velona fa manamarina n'izany fotsiny hoe tena isaorantsika Jesosy dia inona marina moa izay tsika araka ny tenen'ny pastera teo fa Jesosy misy nahoana ika dia tondra fahazavana dia tena manazava n'izao tontolo izao dia isaoraka an'Andriamanitra zany dia tainy Jesosy daholo tsika rehetra. Alleluia tainy tompitojo makasitraka indrindra misaotra anao tamin'ny fizarana fahatsapana Andriamanitra manankirepasoavana ny amaly fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany iza koa ary mbola izara fahatsapanao raha mbola misy aminareo izara
raha mbola misy aminareo iteny dia mena fitenenana nareo raha tsy misy iteny tsomo dia alefantsika avy hatrany ny hira fiderana idirantsika anatin'ny vavaka sy ny vavaka ho an'ny firenena. Miandriandry kely maro be dia be ny zara-pahatsapana fa ndreo somary vitsy tsy maninona koa nefa satria ny fotoanantsika koa efa lasalasa ihany raha tsy misy intsony ary fa matetika efa zao mandefa hira eo dia efa misy anankiray manao appel amin'izay so hatrany tontsika tamin'ny fizarana fahatsapana tsy misy intsony ary ny zara-fahatsapana ndao arysika tonga dia hitramin'ny iny ary fa misy ndao ary ampandrosotsika ary izy amintsika ary no izara fahatsapanao efa tafiditra ao miandry kely tsika fa somary miraikisaikitra ny connexion any Madagasikara any moa satria ny Charline no hiditra izara fahatsapana ato tsy tafiditra izy mety ny connexion ngambany dia andao ary apiditra olona hafa indray tsika izara fahatsapana amin'ity androany ity. Ndao mpandrosotsika indray ny anabavitsika Aingonirina Rodriguez izy no mentsika fitenenana. Tompo ranabavy Aingonirina inona ary ny fahatsapana azonao zaraina androany? Tainy Jesosy pasitera dia tainy Jesosy daholo tsika rehetra makasitraka ny olona amin'ny fitenenana. Ny zavatra tena nakasika be anao hoe tsika ampianarina izany tsika ampianarina lalàna dia tokony tsika tena hoe tsika na tokony ho hazavana ho amin'ny fiainantsika rehetra dia hita ny tsiro avy aty amintsika dia mba ho jiro mirehatra amin'ny tany hevitra dia hanositra antsika koa ny ho jiro mazava Andriamanitra. Izay mahakasika diana dia makasitraka dia pasitera Alleluia. Mankasitraka be anao ihany koa ranabavy Aingonirina dia mitombosa dia mitombofa soavin'ny trano dia tahin'ny tompo ianareo menankavy kely misaotra indrindra amin'ny fizarana. Ndao insiste kely tsika hiantso aneny Charline any Madagasikara raha tafiditra izy dia ampandrosotsika izy tsy mety tafiditra mihitsy izy tsy mety tafiditra neny antsika amin'ny manaraka indray fa ndao aritsika aloha tonga dia ndao aritsika ampandrosotsika ary mbola misy ary ve asolo miandriandry kely tsika misy mandefa message mantsy ato hoe fijona vavolombelona aveo izy mety toy izay fizarana fahatsapana no tena ataotsika raha mety. Alleluia. Fa tsy maninona ndao ataotsika koa raha misy fijona vavolombelona ary ndao ampandrosotsika ary ranabavitsika mihaja tomona ao Allemagne ao zanaka ranabavy Roly Anisa. Alleluia. Tompo ranabavy tomona anao ny fitenenana ary tainy Jesosy daholo tsika rehetra tao tainy Jesosy pasitera dia tsy izany fa amin'ilay ianareo fa naso tany dia pasitera moa tena nazava hoe raha misy tokantrano anankiray andehananareo dia tokony ianareo hofanasy ny tokantrano iray iny satria mahatonga an'ny tena ilay hoe fijorana vavolombelona dia izao hoe androany izany vao tena tsy afaka izay izany nahatonga izay izany ilay izy hoe tena hoe rehefa nandray Jesosy Kristy ianao dia fanasy tany satria misy patron esako izay ilay amin'ny miasa be antitra dia isaka ny tonga any dia misy tsy ady foana ao amin'io tokantrano io isy ilay zanany dia rehefa taty aoriana dia nivavaka ho anazy nivavaka ho an-dry zareo dia
teny amin'ilay raha matoa foana dia amin'izao ny zavatra mahagagana ilay zanany lahy lasa tsara fanambe aminy tsy mivazavazana azy tsony dia sady manampy anazy ao amin'ny tokantrano koa dia tena ohatra hoe tena misaotra ho azy Jesosy fa izany any anaty heritratra fa izany tsy ny tena ilay raha matoa dia izay izany ilay hoe nareo mifanasy ny tany dia tena hoe tsapako hoe tena izay mihitsy izany ilay izy dia izay dia mangasitraka daholo indrindra tomoko dia tahiny Jesosy daholo. Alleluia, marina mihitsy izany ka marina izany. Rehefa miditra ianao dia lasa milamina ao satria ianao fanasy ny tany. Alleluia, mampamangy amin'eny ao tahiny tompontsika rehetra rehetra. Ndao tsika hiditra amin'ny hira eno itsika dia avintsika eno hivavakantsika aorianan'izay dia hamarina ny fotoana. Androany ary ianao dia mitenena hoe za Jesosy atao fanasy ny tany, atao fahazavana ho an'izao tontolo izao. Andeha ataontsika ity ho voninahitr'Andriamanitra. Aniraka an'Andriamanitra. Mamanu fidina ubiasana Kanade zimejikaza Numena wanzalana biasana Simuna uajamanito Sinuna muanubatine jina Timejikatukuwa Desa itu fatuluhanau nisu Kama Kutuweza Sahu Nikafushane na kuhanupana Watu Tiada Nanti dunia Atena naudia sana tuku kanisa tunania tunajukunya kunifanya ikuteso kujua iwe titumana sinanesicha ufanukukiza Chami bakuna na itu jani fiakunana anam ni fana ni tutuliza kama kuweza ifafuzane na kuhanupana watu siada Batila naunia sana tuku Kanisa Satunania Dunia tukunya Rekunifanya ikuteso Kujua Iweti kumana Sinanesi cha ufanu kupiza Dia nifana inawa mubah Karena asa kau na figura
Baturianikusa Ialatafuina Salakai Rayana Mumialakamikudu Sivisa Satsarizantilevapu Kaba Ifafusandena kualupana Kututiada Kilumiakuwa Katina na biasana tuku Kanisa Santurania Tukunyale kudifana ikuteso Fuyua iwekikumana Simanefita ufanu kumisa Kanisa Santurania Tukunyale kudifana ikuteso Jesosy misotranao zay Jesosy ny amin'ny fotoan'androany zany tokoa ny fanoloran-tenanay Jesosy androany atao fanasiny tany zay Jesosy osory ho fahazavana izao tontolo izao fa tena vonizay nitory fahatsaranao anambaranao tena akalaza anao Andriamanitra misotranao zay Jehovah-Andriamanitra tsy toa dera ny anaranao lehibe fa tena tsara ianao Andriamanitra misotra Jehovah-Andriamanitra ny amin'ny teny zay nomenao androany fa androany tokoa tsapanay zany hoe mahasarobidy an'izany hoe manompo anao zany nanaovanao anay ho lasa fanasiny ty tany ty o Jehovah-Andriamanitra rehefa tamin'ny andro noary avana malala rehefa nijery anao Andriamanitra dia nitsahatra satria nao hafanasiny tany tsisy tsirony tamin'Andriamanitra tsony ity zao tontolo izao ity fa rehefa teonao dia lasa nisy sira dia lasa nateo ty dia lasa tapa-kevitra indray Andriamanitra mbola hanorina izay varava indray Halleluia androany raha mbola tsy ravo ty zao tontolo izao ity dia mbola misy hitan'Andriamanitra tsara mbola misy sira eo Halleluia mety ianao zany ny tokantramonao io mbola takan'io dia satria mbola misy fahatsarana hitan'Andriamanitra tsy rava ny tokantramonao tahin'ny tomponareo menakavo satria ianao no fanasinao anatin'io tany fanasiny tany eo tokantranonao toy izo mijoroho kristianina mateo ty ho kristianina mateo olona ravana manala mila anao Jesosy mila anao ny fanjakany lanitra mila olona ohatra anao mila resena ny aiziny ianao ny fahazavana mila sina tsirony ny fiainana ianao no fanasina misaotra Jesosy malala dia raina ny anaranao avy aminao ny teny avy aminao ny tolotsaina voninahitra ny eo anao da io Jesosy malala mitsirairay avy zay tonga teto androany dia ampamira-pirato aminay ny voninahitra ao Andriamanitra mba ampamira-piratonay amin'izay toerana lehanay fa fitaratra tokoa zay hitaratra ny voninahitra mamirapiratra ho tarafinay amin'ny olona zay mbola tsy manana an'izany misaotra Jehovah-Andriamanitra be ny tiako lazaina kely mifahalalako ary finofisainako fa za Jehovah-Andriamanitra mangataka aminao mba ho tahinao ny tsirairay avy zay tonga teto meo azy zay irin'ny fony tantera ho amin'izay fanirian'ny fanahiny Andriamanitra fa eto aminao ihany afaka hitana izany misaotra Jehovah-Andriamanitra dia voasisa-tana dia afatro amin'ny rano azy afaka hitsaingo kana dia litera ray azy tao anatin'izany mivavaka izany tao anatin'izany toriteny izany fa ny teny rehetra zay nitoriana dia tahaka ny vona mifafy tamin'ny tany lonaka aniry anono ary amoa avy zato eny tsy manam-pataperana amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sabata mangatahana izy avavaka izany misaotra raha eo Halleluia amen ndao amparitsotsika ny anabavitsika ny anama Jesosy amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena anao ny fitenenana maheno soa
Mankasitraka pasterana amin'ny fitenenana dia fiadanan'ny tompo mba tsika tsirairay avy hiaraka hivavaka ary sika. Jehovah Ray Malalo misaotra anao izay noho ny fahateteran'ny fotoam-bavaka androany. Mankasitraka Jesosy satria tsapanay fa tena nanatrika anay teto tokoa ianao nandritra izao vavaka fiambenana izao. Jesosy Malalo, natangatra anay sy nankaherenay ianao tamin'ny alalan'ny teninao masina ka misaotra tompo. Ankehitriny dia nataonao ho fanasina izahay. Irainao ho fanasina satria efa nokasianao sy natsoinao ho mpianatrao. Tompo Malalo, ho vao tena fanasina izahay eo amin'ny andavanandrom-piainanay. Ho sira, ho tsivo, ho ampiarabelona aminay. Eny, miainga avy amin'ny tenanay, amin'ny mahazay anay aloha, ho any ankohonanay, ho an'izao tontolo izao mihitsy. Ary ho mpitondra fiadanana ho an'ny olona rehetra izay Jesosy satria manaiky ho fanilo sy ho fanasinao, ho fahazavana eo amin'izay maizina rehetra, na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona. Ianao ny afaka mameno anay amin'izany Jesosy ka mankasitraka tamin'ny teninao masina satria dia tena hero anay sy hahafanay mijoro vavolombelonao tokoa. Miankohoka aminao izay Jehovah Ray Malalo ho an'ny firenena malalanay. Tena hoe mahatsatso sady maizina io firenena io Jesosy malagasy izahay. Ponina monina ao amin'ny Madagasikara io Jesosy tena hoe maizina. Nefa Jesosy maro rehefa tena hoe irakao, maro rehefa nanankinanao ho mpianatrao marina tokoa. Mitalao izay Jesosy tena hoe kasio izy ireo tsirairay avy, ho tena jiro, ho tena fanilo, ho tena hoe mpitarika ao anatin'ny aiziny ka ho fahazavana eo anivon'ny io firenena malalanay io. Ary ireo vahoaka malagasy Jesosy nareo anatin'ny aizina, nareo ao anatin'ny ozina Jesosy Malalo, ireo olona vitsy fa tena hoe mpino anao, ireo olona vitsy nefa fahazavanao dia tena asarika olona maro. Anova fony olona maro ianao Jesosy amin'ny alalan'ny fisian'ireo fahazavanao sy ny tsironao ao amin'ny nosy maminay io. Matoky izay Jesosy satria dia tompon'izany tsiro izany tokoa ianao ary tena hoe fanilo. Ka hoendane Jesosy izay rehetra vonona ny ho fahazavanao dia asarika olona maro ho afaka ao anatin'ny ozina, ho afaka ao anatin'ny fatotra, ho afaka ao anatin'ny aizina. Ary anakoako amin'ny firenena indray andro any antenainay Jesosy fa omenao anay izany satria tena hitalaonay amin'ny finoana marina dia tena hoe hisy vokany eo amin'ny fiainan'ny malagasy ny fahazavana entin'ireo mpino izay vonona ho mpino. Ary ireo maniry ny ho mpino nefa mbola misalasala, ireo vonona ny ho fanilo nefa mbola misalasala noho ny antony maro samihafa. Kasio Jesosy ary anjakao Jesosy Malalo, misaotra ary tehirizo ho fahazavanao sy ho fanilona eo anivon'ny aizina izay rehetra tsy ankanavaka na tsy miaina any Madagasikara aza, ka ho sira hitondra tsiro eo amin'ny fiainay andavanandro eo anivon'ny manodidina anay sy amin'izay rehetra ataonay amin'ny fiainanay manontolo mihitsy Jesosy. Ny voninahitra sy ny dera dia ho anao mandrakizay. Halleluja, amen. Halleluja, mankasitraka indrindra any ranavavitsika maheno soa amin'izany vavaka mamy sady matsiro izany. Andriamanitra manakaipa fahasoavana maro fitianao mitombotra sady mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Dia Jesosy amaly fity. Misaotra antsika rehetra koa tonga naharitra teto. Misaotra ny ranavahamainy soa tamin'ny vavaka firenena. Misaotra ny ranavavy Suzel tamin'ny toriteny mahafinaritra be. Dia misaotra ny ranavavy Bartel tamin'ny vavaka matsiro. Misaotra ny rehetra koa tonga niaraka taminay teto. Raha tsy tetonareo nanginginareo teto izay fa dia tetonareo ary dia isaorana anareo zany ary dia voninahitra anao an'Andriamanitra. Ary raha mbola tsy tonga ny amin'ny rahalanitra Jesosy dia ka mbola tahiny tompo velana soma tsara daholo tsika dia rapitso indray tsika meo eto. Amin'ny efatra ora, amin'ny efatra sasany eo amin'ny 10 iny misy fandarina atao hoe takariva mahafinaritra izay andreketan'ny mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny groupe izay maharesy manasa anao rapitso. Amin'ny 7 ora alina kosa dia miaraka aminao eto indray tenako miaraka amin'ny mpitoro teny manaraka sy ny famelabelarana hafa indray. Samy tahiny tompo daholo dia tafan'Andriamanitra. Ny akiradio moa dia mandeha andro aman'alina. Ny site web antsika moa dia akiradio.radio12345.com. Menofinaritra misy hotensaka anatin'ny telo amin'ny 24:07 maraina, amin'ny 24:10 ora alina. Samy tahiny tompo daholo maheresitsika rehetra. Amen.